raha tena firenena demokratika tsika sy manaja ny sotaovina republikanina dia tokony maka fepetra aloha ny solombavambahoaka. Tena krizy amin'ny androm-panjakana faratapony zao, zany hoe maka fepetra malaky zany solombavambahoaka raha tena izy hoa manohy an'le fampiantona ny filoha iny, satria zao ny tena misy antony, satria tena fandaingana tanteraka manoloana ny vahoaka malagasy zao natao. Tsy hitako hoe inona tsony zany ny zavatra azo ekentsika amin'ny ataon'ny filoham-pirenena. Ninona ny tenenina teo mampifangaro ny fianakaviany sy ny fitondrana, mampifangaro ny mampanantena zavatra maro nefa tsisy tanteraka. Zany rehetra zany de efa misy antony daholo, fa zany hoe natao tsy fantatra foana zay taon'ny mpitondra zany. Zao io mibaribary tanteraka zay mahatonga amin'ny teny mihitsy hoe fepetra tokony raisiny solombavambahoaka. Ay ve andre matofilo le hoe ho avy toy ny mpangalatra kay de zavatra salamreny, ay tonga de tena mamoaka zavatra tsy izy ary efa mandroaka olona nefa olona mbola tsy nametraka ny fialany. Zavatra tena zay no tiako lazaina hoe mila tonga saina malaky ny vahoaka malagasy, satria tena tsy mety tsony zao ary tsy zao ny fitantanana firenena tompoko. Tsy tsika nanosika azy nandainga, tsy isy faotiny vahoaka malagasy mety zao, fa fahadisoana tanteraka tompoko de avainy amin'ny filoham-pirenena.